Niroso tamin'ny fivorina ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny senita androany hita aorian'ny fahazahoany ity rafitra ity. Ny taratasy avy amin'ny rafitra efatra dia ny FFM, ny CSC, ny ministeran'ny foloalindahy, ny ministera misahana ny filaminana anatiny. Nambarany teo anivon'ny senita moa fa tsy tompomarika ary tsy manana fahefana feno amin'ny fanemorana ny datim-pifidianana ny avy eo anivon'izay senita izay satria mifanipaka amin'ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena izany. Ravakarandramanalina Tsirakotarson kosan'Akanjara. Tsy afaka manapaka amin'ny siny ny fanemborana ny datim-pifidianana ny voamera misana ny fifidianana na ny senita araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Tsy azo irosoana ny fanemorana ny tetiandrom-pifidianana raha tsy misy ny fahafatesan'ny kandida iray na ihany koa ny fisiny toe-javatra tsy azo anoharana. Ny CSC nefa no afaka manamarina ny fisiny toe-javatra tsy azo anoharana. Ny zavatra voalazany didy aman-dalàna dia ny zavatra azo eritreretina dia ny fisininy cas de force majeure. Kanefa raha cas de force majeure ny resahana dia sy compétence ny senita fa compétence ny cour électorale spéciale. Io zany araka ny didy aman-dalàna manankely volazako anareo dia ny cour électorale spéciale zany no hany afaka mamoaka ny décision hoe miconstater an'le hoe misy cas de force majeure. Constater les cas de force majeure ny cour électorale spéciale. Izy ny very an'izay. Izy ny mandinika an'izay. Raha midécider an'izay ny cour électorale spéciale dia mandefa an'izay ny amin'ny conseil de gouvernement. Dia ny conseil de gouvernement ndray zany no mandefa aty aminay an'izay avy eo hoe io ny constat ny cour électorale spéciale fa misy cas de force majeure zay tokony anaovana report ny scrutin. Dia amin'izay fotoana izay rehefa tonga aty aminay zay décret ataon'ny gouvernement zay milaza hoe asivo ny report ny scrutin dia eo amin'izay vao miditra an-tsehatra ny senita sy ny experts internationaux hijery hoe rovinaka zany le daty anaovana an'le report. Notsahivon'ny senita androany fa maro ireo dingana efa nolalovana na tongavana teo amin'ny fanapahana ny datim-pifidianana ary maro ihany koa ireo fepetra efa noraisina tao anatin'ny fizorana amin'ny fanomanana ny fifidianana izay tafiditra feno ao anatin'ny fampiarana ny tondrozotra. Ka isany amin'izany ny famaritana ny araka ny datim-pifidianana teo amin'ny senita sy ny manam-pahaizana ny firenena mikambana izay namafisy ny filakevitry ny minisitra tamin'ny alalan'ny fahamoahana didim-panjakana sy ny filakevitry ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny fahamoahana didim-panjakana mikasika ny fiantsoana ny mpifidy zany. Nanao tatitra ny fivoriana tsaram-potoana notanterahana androany teto Alarobia ny senita taoriana ny fisiny taratasy fangatahana amin'ny anomorana ny fifidianana avy amin'ny rafitra efatra dia ny FFM, ny CSC, ny ministera ny foloalindahy ary ny ministera misana ny filaminana anatiny.